Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Afaka tsara mitasy. Socavitre, Baolay, Vaoline, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Zava-misy ny fanaparam-pahefana sy ny teritera ataony antokony mpitondra rehefa kaiky tahaka izao ny fividianana ho ny vondrany sivily ny tantandraha raha-mpanjakana na ny administrateur civil naitra ny fanjakana izy ireo androany fa tsy anaiky ny fampidirana ny resaka politika amin'ny fitantanana ny asa-mpanjakana entana ray hetsy sy telo tapitrisa dolara no efa naondrana tany amin'ny tsenany agoa tamin'ity taona ity tsy mbola napiditra mpiasa vaovao nefa ireo orinasa eto Madagasikara tsy mbola azo antoka ny agoala amin'ny taona 2024 ho ny orinasa avakaba ka antony tsy ahafahan'izy ireo mazakazaka mampiditra mpiasa vaovao. Afamainy ireo Sri Lankais roa sy ilay vehivavy izay voapanga fanaka ilay vato maso-piso 30 grama avy amin'ny andilamena voatsikady tsy misy tohiny na classé sans suite ny raha tao aorian'ny fakanam-bava teny amin'ny tribonaly verevitra ireo mpitrandraka nahita ny vato manoloana ny ambaran'izy ireo fa fitongalanan'ny fitsarana izany. Miandry ny vokatry ny fanomezan-toky avy amin'ny praiminisitra ny sandikany mpampianatra mpikarika momba ny tampo-karaman'izy ireo ka tsy tokony ho an'ny Toliara kosa Université maty manomboka amin'ny alatsinainy no ny ady tany ny toerana. Any Arménie ny gadina Nervon renivohitry ny faritra androany ny filoha frantsay sy rosiana ny fahatsiarovana ireo namony ainy tao anatin'ny famonoana fobe ny tranga tamin'ny taona 1970 voalohany no nankatoa ny fisian'ny famonoana fobe tany toerana ny Alemana ary nilaza ho isan'ny tompona andraikitra tamin'izany ny Atsipirena Avetrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret.
mampiavaka shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga nay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri. Vao shampoing citron, papaye sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny Love Chapel International Madagasikara dia manasanao amin'ny séminaire-ny fahatsarana indrindra mitondra ny lohateny hoe ny dian'ny marina ny zoma 4 sy ny asabotsy 5 aprily amin'ny rora sasany sy ny alahady 9 aprily amin'ny 7 maraina ao amin'ny espace Mamory Ivato alohan'ny Radio Don Bosco Ivato aéroport. Vahiny toriteny Dr Robert Akande, filompanorona ny Rising Sun Ministries avy any Johannesburg, Afrique du Sud. Pampiatsano pasteur Edi Agapera Besuel, filopitarika ny Love Chapel International Madagasikara. Dirin'Andriamanitra liony Juda avy ao amin'ny HVKL, Joseph Daf, Steny, isy bosy mamaim-poana ny zoma sasabotsy amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora ary ny alahady maraina 9 ora ka hatramin'ny 7 ora samy eo amin'ny assurance ny avana 67 hectara. Antsory eto laharany reto raha mila fanazavana fanampiny ianao. Ny hazo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaim-poana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa amin'izao fampalambo avao ny fahita lavitra Golo TV izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany tsy manaiky ny fampidirana ny resaka politika amin'ny fitatana ny raharaham-panjakana ny vondron'ny mpiasam-panjakana ambony na ny administrateur civil tato ato izay re fa manao izay ho afy fa ny mametraka ny olo ny HVM ny fotony sy ny amin'ny sapadrara rehetra eny ny mpitondra fanjakana eo ihany koa ny tsindry maro samihafa mahazo ny tompon'andraikitra ireo nandrisy izany kosa ny ministry ny ato tany mahafaly Solondrasana Olivier arao ny fanadetiny. Tsy vao izao ihany fa efatra amin'ny fitondrana rehetra ny fanesony nahitana trangana fanaparam-pahefana ataony antokony mpitondra rehefa akaiky tahaka izao ny fifidianana. Fanamafisana orina ny antoko politika ny fitondram-panjakana, fomba izay mbola nolovainy ny mpitondra HVM ankehitriny amin'ny falona ny lehibe ny fatra ny lehibe ny distrika, neny amin'ny komina sy ny fandrahona samihafa atao amin'ireo izay manday izany. Tsy ireo amin'ny tanàna andraikitra ambony eny nefa fatra ny amin'ny mpiasam-panjakana isanjokajiny ihany koa.
tsy lavitra ny eto Antananarivo fa nahatra ny amin'ny faritra ary ny anay zao dia raha vao hoe mpiasam-panjakana no miditra conseiller dia tsy maintsy esorina rehefa tsy hanohana ny HVM zany dia tsy mahazo miditra ho conseiller ao anatin'ny liste. Tsy nantoko politika ivelan'ny fitondrana ihany fa hatramin'ireo administrateur civil na ny mpiasam-panjakana ambony dia mitaraina ihany koa ny amin'ny tsindry mahazo azy ireo. Antony tsy mampandeha ny raharaham-panjakana ankehitriny raha ny fanazavan'izy ireo hatrany manaitra ny fitondram-panjakana izy ireo arak'izany. Ho an'ny mpanao politika dia milaza zahay fa tsy mankasitraka ary manohitra tanteraka izay mety ho tsindry ara-politika atao amin'ny administrateur civil mba ho fanatanterahana ny voalazany lalam-panorenana manambara fa tokony apetraka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. Voatonona matetika ny ministeran'ny atitany amin'ny fanoloana tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny fotony. Ny tompon'andraikitra vaovao izay nalehibe ny HVM eo amin'ilay toerana misy azy na mpikambana tsotra amin'ny antoko HVM ihany koa. Nandamafy ny fisinjany tranga izany ny ministra androany. Dia miaro an'izay neutralité de l'administration zay ny tenako ary matona apetraka ireo solotena fanjakana ireo dia hiaro an'izay neutralité de l'administration indrindra amin'izao fifidianana zao zany mba tsy hisy izay hoe fimenomenona ohatran'izany fa dia hoe tsangana mahitsy izy zareo ary izay zany zavatra voizinay foana ary teneniko foana zany amin'ny toerana rehetra izay alehako fa tsy misy zany hoe fanaovana fitaovana zany mpiasam-panjakana zany io moa zany anjaran'izay mahita zany ary zay zany efa mampirisika foana raha mahita an'izay nareo dia afaka mampiatra ny didy aman-dalàna. Iombona ny ankamaroan'ny mitondra fitarainana mikasika ny fanerena azy ireo hiditra ao HVM amin'izao akatoky ny fifidianana izao ny tsy fahafahan'izy ireo mitondra porofo mikasika izany. Maro anefa ny matahotra ny afindra-toerana sy ny tsindry samihafa ka lasa manaraka ambokiny. Misy antony goavana matoa mijoro ny administrateur civil na ny civil io fa nahita tandraharaha-panjakana ankehitriny noho ny antony izay averin'izy ireo fa hitarika ny amin'ny fikorotana ny fifidianana. Mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray ho raikitra ihany satsia ny dinika nasionaly ny FFKM hatreto mirona makany amin'ny tsia ny valiny. Antony tsy misy rototra amin'ny fandraisana anjara amin'izany ny ankamaroan'ny mpandray anjara andrasana. Mivakivaky ihany koa hetsakilan'izay ny mpitarika ka tsy maharesy lahatra ny mpandray anjara. Rehefa nangina nandritra ny fotoana maharitra mbola manohy ny asan'ny FFM ho ny filohan'ny ity andrim-panjakana ity andanin'izay ihany koa mitomba hatrany ny kiana mahazo ny FFKM amin'ny fampihavanam-pirenena izay tarihin'izy ireo. Fanadetiny. Tsy raikitra indray ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety no kasain'ny FFKM atao androany. Fiaonana izay niandrasany rehetra fanazavana avy amin'ireo ray aman-dreny ampanahy mikasika ny hoavin'ny fampihavanam-pirenena. Eo ihany koa ny fisitahan'ireo filoham-pirenena telolasy sy ny fanakianana nataon'ny fiangonana katolika. Hatreto tsy mbola misy mahazo maneho hevitra ny avy amin'ny fiangonana katolika raha nanontaniana mikasika izay fanambarana nataon'ny eveka izay. Manamafy izay fanambarana nataon'ny katolika izay ihany koa Ramatoa Madeleine Ramaolomiaso. Tsy io fa fiaonana fampihavanam-pirenena io no tokony omena lahara-pahamehana fa ny fanamaevanana ny fahantrana eto mivoaka dia izany ka tsy manao procès d'intention fa mety manana fomba évaluation enfin fomba une manière d'évaluer différente. Moi je ne mets pas nécessairement je ne fais pas de procès d'intention et chaud. Efatrandro sisa mialony anaovana ny dinika nasionaly kasain'ny FFKM atao eny amin'ny CCI Vato mbola tsy feno zato ireo mpandray anjara tonga ny soratra anarana. Raha samy fondrona mpampiavana tsy mbola nahazo fanasana ny FFM hatreto ary nanamafy fa tsy maintsy atao ny fampihavana-pirenena na dia misy aza ny fahasamihafana. Ny fanonerana ny orinasa sy ireo niarambona tamin'ny krizy no atao lahara-pahamehana hoy ny filohan'ity rafitra ity. Efa ampanomanana ny lalàna mikasika an'izay zavatra zay. Ary amin'ny herinandro zany tsika dia misy manam-pahaizana manokana avy any amin'ny Afrika Asimo hanampy antsika miaraka amin'ny mpahay-lalàna eto toerana avy amin'ny ministeran'ny justice izy io, avy amin'ny ministeran'ny amin'ny finance ary avy ato amin'ny FFM miaraka amin'ireo expert reo. Vita zany aloha zany ny lalàna zay tsika vao miroso amin'izay ahoana ny famerana ny fanonerana. Mbola mijanona ho baraingo araka izany hatreto na ho vita ihany na tsy ity fampihavanam-pirenena tarihin'ny FFKM ity. Fampihavanam-pirenena izay mbola manjavozavo amin'ny maro ny tanjona sy ny fomba hitondrana azy. Andrasana indray araka izany izay ho ambaran'ny FFKM rahampitso.
mbola amin'izay pejy politika izay hatrany vao farany voaray tamin'ity hariva ity namoaka fanambarana ny avy anivo ny sefafi raha itsika eo ihany ny mikasika izay rehefa vonona ny sary. Eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny anivelany kosa 3 volana ty aoriany niverenan'i Madagasikara tao amin'ny tsenam-barotra Amerikana ny AGOA entana mitetina rahetsy sy 3 tapitrisa $, no efa voaondrana nakany Amerika raha orana 7 hatreto no efa nahazo fahazon-dalana hanondrana lamba sy akanjo 7 amin'izy ireo no efa nandefa entana tsy mbola hita maso kosa ny anjara biriky ny sehatra ity eo amin'ny fampidinana ny isan'ny tsy anasa ifarana ny Desambra ho avy zao ny fanarana amin'ny AGOA 4 rak'izany mbola misalasala ny orinasa ampitombo ny isan'ny mpiasa ao aminy mandra-pahazo antoka fa itoy ny fahazoana manondrana amin'ny AGOA 5 aroa ny fanadetiny Lili Rabiata. Orinasa 7 hatreto no voasivana amin'ireo mpanodina lamba eto Madagasikara fa afaka hanondrana vokatra any Amerika ao anatin'ny lalam-barotra AGOA. Tato anatin'ny 3 volana voalohany niverenan'i Madagasikara nanondrana tahaka izao ny tatitra avy amin'ny sampandrara ny faditseranana. Ny volana Janoary 2,7 sy 4,000 sy $1 sy $100 mitentina 4,700 sy $7,700 no naondrana. Ny Febroary 2,20 sy 200 sy 7,000 sy $3 sy $100, 700 sy 5,000 sy $1 sy $700. Ny volana Mars 7 sy 300 sy 2,000 sy $7 sy $200 mitentina 700 sy 3,000 sy $7 sy 400 sy $100. Miamiakatra ny filandro mpanjifa ny ivelany, mitaky ihany koa ny fiakarany famokarandro orinasa eto Madagasikara. Misy eo amin'ny 7 eo ny entreprise efa nahazo alalana zany amin'ny resaka AGOA. Fa amin'izao fotoana moa eo amin'ny 7 eo zany ny tena efa manondrana entana zany. 3,90,000 $, no efa atotam-bidy ny entana naondrana ary teo amin'ny 525 tonnes no efa naondrana, conteneur 400 eo. Ho an'ity orinasa iray nanaovana fanadihadiana ity, karazana akanjo entina mamonjy fety toy ny déguisement no vokariny. Efa mahatratra $10 sy $2 ny filan'ny mpanjifa Amerikana ankehitriny ary $7 amin'izany no efa naondrana. 500 sy 700 ny mpiasa nampiasaina hatramin'izay. Tsy mbola nampitomboina izany hatreto na nitombo aza ny filan'ny mpandray ireo vokatra no ny fisalasalana hoe itoy sa tsy ny fahazomanondrana hatramin'ny taona 2012 sy 2020. Le point d'interrogation reste quand même que l'AGOA, pour l'instant, finit à la fin 2015. Mbola paraingo hatreto izay toiny fa raha ny fantatra dia farana amin'ity taona ity indray ny AGOA 4. Tsy mbola azo antoka ny AGOA 5 amin'ny taona 2012 sy 2020. Mbola isy fisalasalana araka izany ny amin'ny ampitombo ny isan'ny mpiasa. Efa nitazomina avokoa ireo mpiasa 500 sy 700 hatramin'izay tato anatin'ny orinasa. Raha itoy ny AGOA, mieritreritra hampiditra mpiasa vaovao 100 ny izahay amin'ny taona manaraka. Plusieurs centaines d'emplois. Raha tsy ahivina, asa mahery ny eninalina no very teto Madagasikara tamin'ny fahatapahan'ny fahazomanondrana ny taona 7 sy 2020. Tao anatin'ny drafim-panjakana ankapobeny kosa no nametrahany Prime Ministra Jean Ravelinarivo Fanamby fa asa mahery ny roetsy no averina mandritra izao fiverenan'i Madagasikara ao anatin'ny tsena AGOA izao. Hatreto, tsy mbola hita taratra izany raha ny zava-misy teny anivon'ireo orinasa afakaba. Ny fampitombona ny ora fiasana araka izany no mbola ataon'ireo mpampiasa ary mandray vola fanampiny ankoatra ny karama ny mpiasa. Tsy mbola misy ihany koa ny mpiasa mitaraina tamin'ireo nanontaniana mikasika ny fanajana ny izony mpiasa. Fa mbola amin'izay tontolo ny fandraharan'izay hatrany miverina misokatra ny orinasa ity koa ny Toamasina saingy tsy afaka mitety ny orinasa ity koa manerana ny Madagasikara ny filompanorina izany inona ny fifanarahana misy teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha Erazonary Mampiana Itsakila nilazany teo anivony ministeran'ny indostria fa ankoatry ny orinasa afakaba tsy mila fangatana manokana ny fisokafan'ny orinasa nity taorian'ny taona 7 sy 2020. Arao ny fanadetiny Michel Arnardzon. 3 isanjato n'ireo orinasa ny taorian'ny krizy ny taona 7 sy 2020 no orinasa mikirakira ny lamba na ny industrie textile. Asa mihoatra ny $5,000 sy $4 no very tamin'izany raha statistika ofisialy ny ministeran'ny indostria. Hatreto, tsy fantatra hoe firy tamin'izy ireny no efa niverina ny sokatra. Raha ny tena marina zany tsy voatery andalo teo amin'ny ministeran'ny indostria ny orinasa izay te hiverina hisokatra. Afa-tsy ny orinasa afakaba zay
voalaza amin'ny lalàna tsy maintsy mampandrea ninonina zavatra mitranga aminy na ikatony izy a na izy sokatra tsy maintsy mampilaza zany amin'ny fiovana rehetrarehetra misy ho aminy. Arak'izany ireo orinasa afakabana zao ny francha ihany no mila mahazo alalana vao afaka miverina misokatra. Etsy ankila andrandro avao farany enitaona aty aoriana ny verina nisokatra ny orinasa Tico Antoamasina. Raha ny fanazavana azy tamin'ireo akaiky ny filoha teo aloha misokatra noho ny fanaovana inventaire ity orinasa ity. Tsy voatery hisy alalana ny fahafahany Tico misokatra no izy tsy orinasa afakaba. Araka ny fanadina taonay sy ny feo samihafa avy amin'ny loharanom-baovao akaiky ny tompon'izany orinasa izany kosa resaka politika tsy mbola isokafany ity orinasa ity. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony tsiraikitra ny fitokonana fahobe izay saika ataon'ny mpampianatra pikaroka manerana nosy raha ny voalazan'ny filoha nasionaly androany no ny fampanantenan'ny Prime Ministra Jean Ravelinarivo amany olan'izy ireo. Raha hafa kosa ny any Toliara Université Maty ny any Atsimon'ny Nosy manomboka ny alatsinainy raha nambara ny solotenan'ny mpampianatra pikaroka avy any amin'ny toeran'ny fanadihany Doany Andrenjatovo. Afapana ny Toliara tsy hiakatra mpianatra ireo mpampianatra pikaroka eny amin'ny Université any Toliara manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Olana mahakasika ny tanin'ireo mpampianatra ireo no antony. Tsy vao androany ny olana raha nambara ny solotenan'izy ireo fa ny tompona ndraiky mpanjakana no tsy nijery azy ireo raha nambarany ihany. Tsy hisy ny fianarana araka izany tsy hisy ny bureau misokatra. Fa misy ray volana zay roa volana eo dia misy zany ny fankany karité manodidina ny université zany ny tany zay manodidina ny toeram-pampianarana ny Université ny Toliara. Nantany mpampianatra pikaroka zany izay efa nahazahoana titra teny dia nalainy olona iaby zany izy rehetrarehetra dia tsy nizarainy. Efa niteny zahay zany nitaraina tany amin'ny chef de région sy ny Moreg, natao ny fanaray fivorina, natao ny fandaminana, tsy nahitahanay vokany. Dia izao zany ny afara amin'izao fanapahakevitra izao. Etsy ankilany kosa tsy hanaovy tokonina fahobe ny mpampianatra pikaroka manerana ny nosy raha nambara ny filoha nasionaly ny syndicat androany. Fanomezany toky avy amin'ny gouvernementan'ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo no antony. Efa nitsangana ny komity manokana andinika amin'ny fanatanterahana an'ireo izay misy ny solotenan'ny ministeran'ny fampianarana ambony 3, ministeran'ny vola 4 ary ny CCC 3 dia efa miasa izy ireo amin'ny 20 ny volana izao amin'ny herinandro io dia 8 ny vokatra zany fiarah-miasa amin'ireo 3 entité anankitelo ireo dia matoky zay fa isy ny fanatanterahana an'ireo didim-panjakana ireo. Arak'izany andrasana ny vahaolona rehetra atao anatin'ireo volana ho an'ireo mpampianatra pikaroka. Isan'izany ny tamikaramana ireo mpampianatra efa misotro ronono nefa mbola amperinasa. Eo ihany koa ny tamikarama noho ny fikarohana izay atao. Eo amin'ny vavaon'ny sosialy kosa indray nisy ny fifandosona teo amin'ny fampitam-baovao teto amin'ny Cool TV FM omaly hariva ary itsinay amin'ny fomba ofisialy zany androany sy ny tale jeneraly teo aloha Roy Rasoa Maromaka no voaroroy amin'ny resaka kolikoly tamin'ny raharasy samyva anterina ny fialantsiny no io fifandosona io araka ny fialantsiny manokana efa nanterinay tamin'Andriamatoa Roy Rasoa Maromaka tale jeneraly ny samyva teo aloha. Etsakilan'izay hatreto maro amin'ireo fokontany eto Antananarivo no mbola miaina ao anatin'ny fako fokontany atao madinika atsimo efa oeritaona izay tsy nisy naka ny fako hatreto ny tsy fahampian'ny fitaovana eo ampelatana ny samyva ny voalaza fa antony tsy ahafahana mandroaka ny fako rehetra manerana ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina fanadihadiany Michel Ranarjon. Eto amin'ny fokontany atao madinika atsimo eto amin'ny ity toerana ity efa iray volana izay no tsy nisy naka ny fako. Ity fako be ity azy efa oeritaona hoe ireo mponina no tsy nisy naka. Daba-pako miisa 2 no tototra ao amin'izao fotoana izao. Teto aminay teto zao mety efa ray volana zao tsy nisy naka fako mihitsy. Mety hoe maka amin'ny sarety camion kely zareo dia afaka kely fotsiny dia miverina apitsiny iny dia miverina amin'ny lonotsy. Ny tena zavatra mitsanga eto zao dia fofona, ny aretina, ny ankizy kely eto zao dia tsy azo entina aty an-tsena mihitsy amin'ny maraina fa dia asena misy mampiasa mihitsy zany ianao amin'ilay ankizy mitaiza natrana amin'ilay aretina. Tsy ny eto amin'ny ity fokontany ity irery ihany fa maro amin'ireo fokontany eto Antananarivo no mbola miaina ao anaty fako amin'izao fotoana izao.
Ny tsy fahampian'ny fitaovana no antony mampiangona ny fako raha ny fanazavana Italia Generaly ny Samva. Oui, tsy ampy mihitsy ny fitaova eto amin'ny vony Samva satria moa mazava ho azy atao hoe tsisy inona zany tsisy mihitsy zany na camion na moyen mba ahafahana mila camion zany tsika mila fitaovana ny Samva mila camion eo amin'ny 700 eo. Manodidina 5-7 ny camion amin'ny Samva miasa eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. 520 eto Andrenivohitra raha toa ka ny 10 ny amin'ny aksa manodidina ny Antananarivo. Raha tsy aivina miakatra chaîne pénale ny raharaha Samva, fanodikodinina solika teo anivon'ity sampandraraha ity sy ny prestataire Pierre Massam no antony fitoriana izay apetraky ny Bianco. Araka ny fanamarihana nataon'ny Italia Generaly ny Samva teo aloha izay nanao famindram-pahefana tamin'ny 7 aprily farany teo. Tetsy Andriamatoa Roy Rasoamarmaka no voaroiroy amin'ity raharaha ity manoloana ny feo samihafa mandeha mahakasika izany ankehitriny. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray taorian'ny fitsarana natao mikasika ny raharaha fisolokiana vato maso-piso milanja 30 grama avy any Andilamena nametraka fitoriana ny teratany Sri Lanka nandray ilay vato ny mpitrandraka any an-toerana araka ny fanazavana napetraka ho tsy misy tohina classé sans suite ny raharaha rehefa vita ny fakanam-bava an-tenanivo ny tribunal manany sy ny kolikoly avolenta amin'ity raharaha ity ny mpitrandraka madinika very vato fanatediny Lili Rapiata. Afamaina tamin'ny fitoriana natao tamin'ireo Sri Lanka roa sy ilay vehivavy nakilay vato maso-piso 30 grama avy any Andilamena. Nolavin'ny fitsarana ary nolazaina ho raharaha rabaritra ny raharaha fa tsy araky ny fitoriana natao, etsakilany, fisolokiana fivadiam-pitokisana ary fangalarana natao tamin'ireo mpitrandraka raha ny fanazavan'ny mpisolo vava azy ireo androany. Ametraka fitoriana ny amin'ny doyen des juges d'instruction araka izany ireto farany no nifisiany fisolokiana anatin'izao raharaha izao. Ametraka fitoriana indray zany zay zao. Zay tsy manaiky hoe tapitra am'izao zavatra io satria classement sans suite l'izy dia ametraka zay amin'ny herinandro iny plainte avec constitution de partie civile any amin'ny doyen des juges d'instruction fa misy abus de confiance escroquerie zavatra io tsy miala am'izany zay tompoko tsy miala am'izany zay. Andan'izay mananisi ny kolikoly miangeny mazorivo amin'ity raharaha ity ny mpisolo vava. Raha tsy aivina efa nisy ny resaka mikasika ny volabe mihodina amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony mikasika ity raharaha ity. Ahoana ny mahatonga tampoka ny raharaha io lazana hoe affaire commerciale. Dia hoe ajanona tsy atao mihitsy io zavatra io. Satria rehefa nandeha nanaraka an'izao zavatra hoe metra hoe joma dia naverina ho sabotsy naverina ho larobia zay vonindraisina ilay olona. Izay zavatra zay araky ny tenin'ireto olona sy ny olona nanaraka dia hoe eo amin'ireo fotoan'ireo zany. No nanomanana n'le hoe ahoana nanodina an'ity zavatra ty ahoana nisoran'ireto olona reto ahoana no anafahana an'ireto Sri Lanka reto satria affaire zany l'izy zany mazava amintsika efa affaire l'izy. Ray faingo 10,000 ariary no vidin'ilay vato farany eken'ny mpitrandraka andefasana azy. Tsy nisy afa-tsy 400 ariary no nomen'ny vazaha ho sandan'ilay safira maso-piso 30 grama tsy mbola nisy ny resaka vita nandritry ny fotoana nanomezana ny vola io saingy narotin'ny vazanentina nitsoaka ny vato. Efa tsy mifanaraka zay le vato napirimina am'izay andosy lena teto tanà io any Anosy-be tamin'ny trano madame Claire trano anaty couloir zay. Dia rehefa napirimina zany le vato ny selena dia najanona tamin'ny vazaha fa hoe rapitsy maraina atsika verina diskita satria le namanay sasany mbola nisy tsy tonga teo. Ka zay gaga ndray zay am'izao hoe tamin'ny andro io nanovana an'le prix nomezana an'le vola tsy marina fa 3 jours après n'io zany zay vao le namanay ry natsona tasokosoko ny namezana ny vola io. Araky ny vaovao farany efa miohana ny andeha hiverina ny Sri Lanka ireto vazaha ireto ankehitriny. Ny herinandro avy izao anefa no apetraka ny fitoriana ho afamaindray ve ireto vahiny ireto. Hatreto mampametra-panontaniana ny fahombiazan'ny rafi-mpanjakana malagasy amin'ny fitadiavana ny marina amin'ity raharaha ity. Asa miavaka iray kanefa isan'ny mampidi-bola hafa indray no hoentina aminao n'ity anio ity tahaka ny mahazatra tao anatin'ny fampalam-baovao ny fananana finiavana sy ny fikirizana isan'ny mampandroso amin'ny asa ny fananana toe-tsaina tahaka izany. Ny asa fanamboarana telefona matetika ny telefona vita sinoa no maro tonga betsaka mpanamboatra eny anivon'ireny toerana ireny lasa fahazaran'ny mpanjifa ny manamboatra ny finday simba toy izay mividy vaovao fanatediny Mikael Ramarila. Isan'ny mampalaza antsika ny hoe enjana ny gasa raha hanao adaptation sy fikirakirana ireo fitaovana vita vahiny ampiasaintsika eto.
hita mivantana izany amina karazana asa maharoboka tanora ankehitriny. Bizina iray mandeha ity fanamboarana telefonina ity ary vita ety avokoa ny fanamboarana rehetra ilaina. Eto ny vahaolana farany ho an'ireo finday mbola tena ampiasaina nefa efa simba na misy olana. Hatrany amin'ny faritra tonga eto mamboatra finday. Ny fahafanganan'ny asa no isafidianan'ireo mpanjifa manamboatra telefonina eto. Safidianako ny ato manamboatra telefonina ity zany dia vita tsara ilay izy. Dianao zany tsy raha hoe manamboatra telefonina eto dia tsy miverimberina ohatr'izay. Maromaro ihany izay fa zay tonga aty aloha dia tsy miverina intsony. Efa mampolo taona maro io Rija no nanao ity asa ity. Tsy ny fanamboarana ihany no misy eto fa ao ireo izay tonga misarja ny finday ka efa 100 ariary no manao izany. Tsy nisy ny fianarana manokana amin'ny asa fanamboarana telefonina fa ny fiatrehana ny zava-misy no mbola mampijanona azy hanao ity asa ity. Le fianarana manao telefona ohatra aloha zany tsy misy fa raha ohatranay zao nanao elektronika hatramin'izay zany hoe vao tany ampianarana zany dia nanao teknika dia resaka elektronika no natao dia avy eo dia miezaka mikaroka manao izay zavatra rehetrarehetra mivoaka amin'izao fotoana zany. Mampiditra 4 ariary isan'andro izy amin'izany fanamboarana izany. Na inona marika dia vitany gasy avokoa ny fanamboarana atao hatramin'ny fikitiana piesy sy ny fanoloana ny écran. Ny tsy fisian'ny piesy amin'ireo finday ika farany ihany no sakana tsy ahavitana izany. Ny 700,000 telefonina tonga eto no vita sinoa. Ho an'ireo karazana vita sinoa indray dia fahasimbana hatrany ampanamboarana azy no misy. Ny fahasimban'ny écran, feo tsy mandeha, ohatra ihany koa ny telefonina lenan'ny rano, na vaky ny anjera no ny ady mivady sy ny amamoana ary ny ady samihafa vokatry ny SMS na ny mesazy. Faraky ny fanambarana teo koa satria efa vonona ny sary dia iverenantsika ny vaovaon'ny politika malaina hiditra amin'ny tena fitsinjaram-pahefana ny fanjakana malagasy misy finiavana andika lalàna asehon'ny fanjakana amin'ny fikasana androtsaka hovidiana ny PDS misandoka ny andraikitry ny ben'ny tanàna ny filohampirenena manomevana ny kandidaany antoka eo amin'ny fitondran'ny fanendrena ny préfet régionaux faranteo fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana ny fikasana ampandany olona amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna sy ny olotsaina ireo ny votoatin'ny fanambarana izay navoaka ny sefafita amin'ny ity androany ity. Aro avy hatrany andindiny mikasika izay. Na itsy ny sefafi na ny sehatra fanaramason'ny fiainam-pirenena tamin'ity fanambarana izay navoaka ny androany ity. Fanjakana malaina iroso any amin'ny tena fitsinjaram-pahefana marina ny fitondrana ankehitriny. Voafehin'ny fitondrana fohy be ny fahefana rehetra tokony ho an'ireo olom-boafidy akaiky ny vahoaka raha ny zava-misy ankehitriny. Endrika iray izay hoy izany hoy ny sefafi ny fampiatona ben'ny tanàna izay mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'ny 17 ao amin'ny lalàna 2014-020. Miariary amin'izany hoy ity fanambarana ity ny fikasana andingana ny 17 ao amin'ny lalàna io izay mandrara ny fahafahan'ny PDS mirotsaka hovidiana. Etsy anilan'izay anefa hita miariary ihany koa ny fisandohana andraikitra ataon'ny filoham-pirenena asa tokony ataon'ny ben'ny tanàna ny fitokanana EPP tahaka ny teny Avoloha sy Toamasina hoy ny sefafi. Tranga izay mampapetra-panontaniana momba ny hoe ain'ny mpitondra ankehitriny ve ny manavaka ny anjara asa tahaka izany. Asongadin'ny sefafi ihany koa hetsakilan'izay ny fampifangaron'ny fanjakana ny atao hoe fitsinjaram-pahefana sy ny fanaparia-pahefana. Mizotra makany amin'ny fampisary vorovorona ny raharaha-pifidianana ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy ity fiarahamonim-pirenena ity atao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo. Isan'ny porofon'izany ny fanendrenan'ny préfet de région farany teo mba hanao sini ny isan'ny mpanolontsaina isaky ny commune. Manome tombon-dany ho an'ny atoko eo amin'ny fitondrana ihany koa izany hoy ny sefafi noho ireo préfet ireo mahafantatra tsara anisan'ny kandida ilaina ho an'ireo antodi-taratasy firotsaka hovidiana tolotry ny senita. Mametra-panontaniana ihany koa ny sefafi momba ny hoe inona no hitranga aorian'ny fifidianana, anahoana ny momba ny fifidianan'ny loholona na ny senatera. Misy andininy hafahafa ao anatin'ny fipetratetezamita na disposition transitoire amin'ny lalàna 2015-007 hoy izy ireo izay manipika fa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ihany no mifidy ny senatera. Inona no anton'izany? Inona no manakana ny fanjakana tsy hanao ny fifidianana regionaly sy provincialy amin'ny volana septambra sy oktobra hoy ny sefafi ary vitaina amin'ny volana novambra ny fifidianana senatera. Midika ho fanitsakitsahana lalam-pandrenana sy fanaovana tsinontsinona ny lalàna mifeny senatera ny fikasana ampandan'ny senatera amin'ny alalan'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina hoy ity fanambarana ity. Tranga izay toa tsy hitan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ho hatrany ny fanamariana.
Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika feno 7 taona androany ny trano-piatoana aro ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no nankalazan'izy ireo izany androany tamin'ny alalan'ny fitaoam-pivavahana iraisam-pinoana ny tanterana tetsy amin'ny fiangonana FJKM Ambatonakanga. Ary ny andindiny mikasika izay. Tamin'ny taona 577 no niorenan'ity trano fiatoana ity raha ny tantarany. 2020 ny trano fiatoana aro manerana ny nosy ankehitriny. Maro ny sedra nandalo nandritran'izay 7 taona izay raha nambaran'ny filoha mpitantana. Maro ihany koa anefa ny mampiavaka azy. Maro ihany koa ireo zavatra izay azo lazaina hoe efa notanterahany trano fiatoana aro ankoatran'ny mahavoalohany azy dia manana ny tanjaka ara-bola ny trano-piatoana aro satria dia efa 7 taona tokoa no niezaka nanao ny fanangonana sy ny fitantanana manara-penitra tao amin'izany trano-piatoana izany ka izay indrindra no nahafahan'ny trano-piatoana manana ny notation AA. Izay notation izany moa an'ny trano-piatoana dia manana maizy azy tokoa ary azo lazaina hoe ny trano-piatoana aro irery eto Madagasikara no manana izany notation AA izany. Ny trano-piatoana aro koa dia manana ny antsoina hoe certification ISO 9001-2008 na certification milaza fa manakaikikaiky kokoa ny fikirakirana manara-penitra ho an'ny fanakekezana ny mpanjifana démarche qualité izany. Ankalazaina mandritra ity taona ity ny 7 taona ary isy ny tolotra manokana ho an'ireo mpanjifa manerana ny nosy. Ny tolotra manokana ho an'ny mpanjifa dia ho hitanareo eo ihany satria ny fankalazana ny 7 taona ny trano-piatoana aro dia fiatombohana fotsiny androany eto amin'ity fiangonana ity fa andritra ny ity taona 2024 ity. Ny endrika ho raisin'izany dia isy ny hetsika atao isaky ny faritra na any amin'ny renivohiparitra izay ifandraisana bebe kokoa amin'ny mpanjifa ifanakalozana ary hanomezana koa loka ho an'ireo mpanjifa izay tena mendrika ary hijerena sy tafana aminareo mpanjifa ahafahana hoe mahafantatra hoe inona ny hanatsarana bebe kokoa ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasantsika. Iray amin'ireo trano fiantohana be mpanjifa indrindra ny aro ankehitriny. Hatrany amin'ny 9 isanjaton'ny mpampiasa assurance no mahatoky ny aro raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra teto. Aorian'ity fitaoam-pivavahana iraisam-pinoana ity dia hielipatrana manerana ny nosy ny fankalazana izay tsy hifarana raha tsy amin'ny volana aprily 12 sy 2020. Ny vaovao ny kolontsaina kosa no entina amintsika manaraka mpanakanto efa tsy izoviana amintsika intsony. Irabosa tonga amin'ny vahiny eto amin'ny fampalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV miarabanao tonga soa. Faly miarabanao, faly miaraba mijery Kolo TV androany. Eny ary misy ny anareo mitarika Irabosa moa dia mankalaza ny 70 taonareo amin'ity taona ity. Isy ny hetsika izay ho karakaranareo eto Madagasikara efa nisy ihany koa ny hetsika izay natombokareo tany ivelany. Afaka lazalazanao ve ny mikasika an'izay? Rehefa amin'ny 5 taona ny akarana tsehatra ny tarika amin'ity taona ity taona 5 natomboka izy io tany amin'ny La France. Tournée nanomboka teo amin'ny 2 volana teo, nanomboka ny volana mars. Tafiverina eto an-tanindrazana amin'izao ny tarika dia nisafidy hoe ankalaza ny 5 taona eto an-tanindrazana. Ao amin'ny Palais des Sports izy io raha milady izao amin'ny 3 ora tsy diso. Io zany ny fankalazana goavana indrindra amin'ny ity 5 taona ny akarana tsehatra ny tarika Rabosy ity. Goavana ozy izy misy mampiavaka azy ary maro mampiavaka azy. Voalohany indrindra misy ny projection mampinina izay mbola tsy nisy teto Madagasikara mihitsy raha resaka fampisehoana fa matetika ny Dilambato ny ampitan-dranomasina hoe misy ambiance ohatra Stromae reny mpanakanto malaza reny misy famtia vao isy an'izany eto Madagasikara. Ankoatran'izay ny sonorisation na ny fanamafisam-peo ny haingon-tsehatra sy ny fanazavana na ny lumière izay tena raitra satria dia anisan'ireo karakara matianina no miaraka aminay amin'izy io. Ankoatran'izay nisy ny invité araky ny fankalazana azy dia nisy ny namana niaraka tamin'izay 5 taona lasa izay. Ohatra raha tsy laza hoe misy an'i Samuela ho avy ao, misy an'i Malala an'izay dia misy ihany koa ireo ekipa izay tena niaraka tamin'ny tarika Rabosa hatramin'izay ka hatramin'izao. Aoriany hetsika izay ho tanterahanareo amin'ny lahady io ary manao kosa ny fandaharam-potoana ny tarika aorian'izay. Hiezaka ny ianao hieraky ny Madagasikara indray zany hoe ho an'ny faritany ankoatrana Antananarivo izany moa miankina amin'ny Zanahary.
fanentana farany aro any mpijery atsika. Dia manentana antsika ny tanàny tanora na ny lehibe na ny ankizy ho avy raha milady zao ao amin'ny Palais des Sports amin'ny 3 ora sy diso. Tongava aloha satria isintro ny fampisehoana na ny spectacle raha miraty 2 minitra fotsiny ianao dia ohatry ny namany miraty ny atsasaky ny spectacle satria araka ilay niteneniko teo misy ny projection mapinina izay resaka ohatry ny hoe illusion optique io zavatra io ka dia manentana raha milady ny fotoana sur. Isaorana ianao ny fahintota anatin'ny fampahalalam-baovao. Isaorana koa ianao, isaorantsika rehetrarehetra. Dia ho toizantsika avy hatrany ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity teratany Amerikana mpanao asa ny sitrapo miisa 7 no nivoaka androany taorian'ny fiofanana nandritry ny 10 herinandro tany Matasoa hiasa eo amin'ny sehatry ny fambolena ny fiompiana sy ny fahasalamana any amin'ny tontolo ambanivohitra izy ireo hisy arak'izany ny fiara-miasa amin'ny tantsaha sy ny mpianatra ary ny mponina manodidina tanjona ny fampitomboana ny vokatra sy ny fanatsarana ny tany ampisy sakafo ara-pahasalamana ho jerena manokana ihany koa ny fahasalamana ny reny sy ny zaza ny fiadiana ny tontolo iainana ny fanabeazana ary ny fiadiana amin'ny tazomoka toy ny fanaon'izy ireo hatr'izay. Misy 5,707 ny isan'ny mpilatsaka ny sitrapo miasa amin'ny firenena misy 170 maneran-tany ka isan'izany eto Madagasikara. Tamin'ity fotoana ity moa dia nanararaotra ny laza ihany koa ny masovo Amerikana fa manohana ny fampihavanam-pirenena nanteriny ihany koa fa tsisa ny mamatsy vola ny fifidianana ho avy io ny firenena Amerikana. Fa vaovao mikasika ny toetry ny andro kosa no entina aminao manaraka loko fanairana maitso no navoaka ny sampan-draharahany famantarana ny toetry ny andro androany ho an'ny faritra atsimo Antsinananosy. Isy ny oram-be ato anatin'ny 2 andro any Taolagnaro Vangaindrano ary farafangana tanjaka noho izany ny rivotra sy ny rano ka entanina hitandrina ny mpanjonany amin'iny faritra iny mba hisoroana ny loza. Mila mitandrina ihany koa ny any avaratry ny nosy fa mety hisy oram-be amin'ity farany herinandro ity na ny fiandohan'ny herinandro vaovao io miangavy an'ireo faritra voakasika izany mba manaraka ny vaovao ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro vokatra ireo andro ratsy ireo. Dia izay koa ny vadiantsika amin'ny maresaka avy any ivelany amin'ny tian'io ity any Armenia filohan'ny ny gadona any Yerevan renivohitry ny faritra androany ny filoha frantsay sy rosianina fa tsiarovana ny namony eny tao anatin'ny famonoana fahobe ny tranga tamin'ny taona 1970. Voalohany no nankatoa ny fisiny ny famonoana fahobe tany an-toerana i Allemagne ary nilaza ho isan'ny tompona andraikitra amin'izany. Arao ny fanadidina amin'ny sarin'ny France 24. Tsy aivina androany any Armenia ny fahatsiarovana ny 10 taona nisian'ny famonoana fahobe ny tranga tamin'ny taona 1970. Raha ny tarehimarika navoaka ny AFP androany natratra ray faingo 5 tapitrisa namony aindry ny ampitson'ny fandarofana bomba fiangonan-dehibe tany an-toerana. Nanamafy io tarehimarika io ihany koa ny Armenianina olona nitapitrisa no andrasana an'io ho tonga ny Yerevan renivohitry ny Armenia mandritra ny fahatsiarovana ireo namony any tamin'izany. Isa no tonga ny an-toerana ny filoha Rosiana Vladimir Poutine sy ny filoha Frantsay François Hollande mandrafitra ny delegaciona Frantsay ihany koa ilay mpanakanto Charles Aznavour izay namoaka hira ho an'ireo maty tany Armenia. Samy mankatoa ny fisiny famonoana fahobe tamin'ny 5,700 hatramin'ny taona 7,700 avokoa i Frantsa, Rosia. Nanaitra ny maro ihany koa ny faneken'ny Allemagne izany voalohany tao anatin'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Joachim Gauck omaly alina nandritra ny fahatsiarovana ireo namony ainy tany Armenia. Notsim-pihana manokana tamin'izany fa isan'ny tompona andraikitra sy ny raitsi-kombakomba tamin'ity raharaha ity ihany koa i Allemagne tao anatin'ny ady lehibe voalohany nandray anjara tamin'ny famolavolana ny paikady niarana tamin'ireo Turc Ottoman ny miaramila Allemand. Firenena Europeana 20 hafa no mbola mandamafy
ny famonoana fobe hatreto isan'izany Turquie nanambaran'ny Flou Recep Tayyip Erdogan omaly tany Istanbul fa tsy manana olana amin'ny Armenie Turquie saingy ny diaspora any an-toerana no mampifangaro izany amin'ny resaka politika. Ady hatrany andika ny Turquie ny zavanisy tamin'ny taona 5,700 hatramin'ny taona 7,700 narahana krizy ara-tsakafo hatramin'ny 3 hetsy ka hatramin'ny 10 hetsy teratany armeniana sy turka no maty raha ny tatitry ny mpanao gazety vahiny. Zava-misy ny fanaparam-pahefana sy ny teritery ataon'ny antokony mpitondra rehefa akaiky tahaka izao ny fifidianana ho ny vondron'ny sivily mitantandrara mpanjakana na ny administrateur sivily tamin'ity androany ity. Entana iray hetsy sy 3 tapitrisa dolara no efa naondrana Etazonia tamin'ny alalan'ny tsenam-barotra AGOA tamin'ity taona ity tsy mbola napiditra piasa vaovao kosa ny orinasa eto Madagasikara fa famaina ny Sri Lankais roa sy ilay vehivavy voapanga fanakilay vato maso-piso 30 grama avy any Andilamena ary farany vaovaon'ny fampianarana ambaratonga ambony sy tokona fa miandry ny vokatry ny fanomezan-toky avy amin'ny Prime Ministre Jean Ravelnarivo ny sendika ny mpampianatra pikaroka momba ny tambin-karaman'izy ireo. Dia izany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity anio ity sorny ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magazay Baolay. Hello. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba-vao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.